Notanterahana omaly ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny sosona ozone atmosfera madio io no lohahevitra niraisina tamin'ity fankalazana tamin'ity taona ity. Maro ny vokadratsa teraky ny fahasimban'ny sosona ozone. Isika eto Madagasikara dia anisany nanao nisy nakatony fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny sosona ozone na ny convention de Vienne. Toy ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny akora simika izay voalaza fa mampahatra ny sosona habakabaka na ny protocole de Montréal tamin'ny novambra 1979. Ny andininy fahaefatra amin'ilay fandaharana asa nasionaly Notanterahana amin'izao dia ny fandaharana asa PGEA miompana amin'ny fampihenana tsikelikely ny fampiasana ny vokatra mamokatra hydrochlorocarbone. I Madagasikara moa zany dia manana an'ilay fandaharana asa pirenena iarovana ny sosona na habakabaka ozone. Amin'izao fotoana tsika dia eo am-panatanterahana ny andininy fahaefatra amin'io programme national io. Misy an'ilay hoe PGEA, plan de gestion de l'élimination des hydrofluorocarbones. Io zany dia drafitra anankiray entina hanafanana tsikelikely ny fampiasana ny hydrofluorocarbone HCFC zany sy ireo fitaovana izay mety ahitana an'ilay gazy. Dia ao anatin'io programme io zany misy andininy maromaro, misy sehatra maromaro zany hiasana. Eo aloha zany ny fanatsarana ny didim-panjakana, mifehy zany ny fampidirana sy ny fampiasana an'ireo gazy sy ireo fitaovana misy gazy ireo Madagasikara. Dia manarak'izay misy koa ny fandarana mpampifanana zany an'ireo technicien frigoriste izay mpikirakira n'le akora simika manimba ny sosona na habakabaka ozone, satria zareo no manao réparation, manao entretien zany amin'le fitaovana simba reny toy ny frigo na ny congélateur na ny climatiseur na ny chambre froide. Tafiditra ao anatin'ity fandaharana asa PGEA ity ny fiofana izay omena ireo teknisiana mpikirakira ny vata fampangatsiahana, ny famadiana ireo fitaovana ampiasaina izay misy gazy manimba ny sosona ozone ho afaka miasa amin'ny gazy vaovao tsy manimba ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpiasan'ny ladoany izay tompona andraikitra amin'ny fitiliana ny fidiran'ny gazy sy entina misy gazy eto amin'ny fahatseranana.